Mahafinaritra trano tompo lasy tompo vavy miara-dalana aminao anatin'ity fandarina zany malaza ity. Inona moa ny tena andrasana amin'ny seny inona ny voamera-pirenena mahaleo tena misanina ny fifidianana? Dia ny hoe hanatanteraka fifidianana madio mangarahara ary hoeken'ny rehetra. Tsy hiteraka olana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Ary fifidianana izay mba hitondra any anatina fifandimbiasam-pahefana izay hiteraka fitoniana ary fifandimbiasam-pahefana izay ahafahana mampandrosa ny Madagasikara izay tena efa mahantra sy potika sy latsaka katerena ity. Fotoan-dehibe tamin'ny omaly teny Mahamasina teny tamin'ny teo amin'ny voamera-pirenena mahaleo tena misanina ny fifidianana ho an'ireo antoko politika izay nitondra ny fomba fijeriny mikasika indrindra ny raharaham-pifidianana sy ny fanomanana izany eto Madagasikara. Nandritra io fihaonana io dia nisy ny fifampiresahana ny amin'ny fikarakarana ny refonte na ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny fidy. Io refonte io dia efa nitoto-saina nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana oktobra tany ho any ary hifarana amin'ny faharaika amin'ny telopolo volana desambra ny ampahany amin'izany fanosana mifidy na ny fanavaozana tanteraka izany mihoatra ny ralina na ny famerenana ny fanosana mifidy fanao isan-taona. Samihafa zany ny refonte sy ny ralina. Tsy etsatsetsatsaritra no ilazantsika amin'izany. Fa nandritra ity fihaonana ity dia tsy mitsitsy fitenenana ireo antoko politika tao ny Tiako Madagasikara, tao ny MMM, tao ny HVM sy ireo antoko politika maro samihafa nanatrika izany fihaonana izany. Nahitsy tamin'ny seniny amin'ny hoe hatraizany fikarakarana izy ireo ny fifidianana, inona ny lesoko ary inona ny mampandringa izany asan'ny seny izany ary inona no zavatra tokony hoenon'ny seny hanatsarany ny asany. Satria talohan'ity dia efa nisy ny faka-kevitra nataony teo anivo ny voamera-pirenena mahaleo tena misanina ny fifidianana tamin'ireo fihaonana izay no tanterahana matetitetika izay ny fanaovan'izy ireo sy ny antoko politika na ny fiarahamonim-pirenena na ny fikambanana tsotra. Fa ndao henontsika ao anatin'ny minitra vitsy ny faneho-kevitra nentin'ireo antoko politika tamin'ny alalan'ny solotenan'izy ireo rehefa nihaona mivantana tamin'ny mpikambana eo anivon'ny seny. Rehefa tonga ny fotoana ohatr'izao, maro ny fakan-kevitra nyraisin'ny seny teo firisan-jatony reny moa ny tena ampiarina raha ny mahakasika ny interventionko manokana tamin'ny fihaonana farany na ny fanontaniana napetrako ary tsy nazahoako valiny. Napetrako tamin'izay fotoan'izay ny fanontaniana dia ny hoe firy marina ho ny isan'ny fokotany anaovan'ny seny recensement zao mitovy ve ny isan'ny fokotany ampiasain'ny seny sy ny eo anivon'ny intérieur. Afaka manao fanisana avetrany ve na inscription d'office ny CLRE rehefa ohatra ka tonga eo amin'ny bokotany sa tsy afaka manao an'izay izy. Maninona izay ny manontany an'izany satria misy tranga ohatra an'izany. Raha mitady profo nareo dia misy ny profo. Ny faharoa makasika an'ity vina apetraky ny seny ity zotra-pifidianana tsara homana azo antoka andraisan'ny rehetra anjara ary antoky ny fitoniana sy filaminana. Ny zavatra misy ane amin'izao dia tsy fitokisana aloha mipetraka eo amin'ny olona izay anao ny fifidianana sy nareo mikarakara ny fifidianana. Efa zavatra tena manahirana ny manadio anareo aloha nareo mpikambana ao anatin'ny seny mihitsy. Ekena hoe lalàna ny nametraka anareo teo voaja ve eo amin'ny article 12 amin'ny 2015-020 mamaritra neutralité, mamaritra ny impartialité, mamaritra ny honnêteté intellectuelle nareo seny. Ianareo zany na tiana na tsy tiana nareo ny vavahady anankiray na hitondra ny firenena ao anatin'ny fikorotanana na hitondra ny firenena ao anatin'ny filaminana io ary ny fomba fiasanareo ao anatin'izay. Maninona izay no miteny an'izany? Jerevo ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitondra ankehitriny. Mahaleo tena ve ny senisa tsy mahaleo tena? Ny amin'ny 2015-020 raha resaka fahaleovan-tena ara-pitantanana sy ara-bola tena mahaleo tena tokoa. Raha io sora-bola io ve ampy ampiasain'ny seny anaovana ny élection rehetra manaraka eo ary ny fifidianana dia fahamerenana ny fahefana eo amin'ny vahoaka mba hahafahan'ny vahoaka manapa-kevitra indray amin'izay mpitondra ifandimby eo. Voaja ve zay mbola manao an'izay fanentanana an'izay zay
kanefa sakatsakana no hita eny am-pataterana zany raha tsy hiteny fotsiny a misy ao farany nataonay ka ny Morondava nanao zay ny fanentanana teny an-dalana ary rehefa tonga teny Morondava zay dia ny préfet ny mamoaka fanakanana ny hetsika zay ho ataonay andron'io ihany nefa raha ny fanampara-pahefana ataon'ny fitondrana taiza nisy atokony mpitondra nanao fihetsiketsihana ka voasakana na nandeha teny an-dalambe ary ny tena zava-doza dia ny copie-collé amin'ny mpitondra ary nahazo alalana ary tôbilim-panjakana nampiasaina ny tsenana ny copie-collé amin'ny mpitondra tamin'ny fotoana io jerena fotsiny ve zany tsy ampy dia tsy ampy ty resaka serasera ty mikasika nisy ty ny communication maraina teo zany mbola ny telefony tany Majunga io fanresany madame teo mbola tsy tonga any aminay zany Majunga vila io a dia manao communication nefa ny seni indraindray a miteraka polémique ohatra hoe anao recensement any amin'ny fonja lasa problème be eo amin'ny fiarahamonina faharoa any amin'ny toeram-piasana anga ozy ny olona ny odolo any amin'ny toeram-piasana amin'ny privé nga tsy mody any amin'ny fokotany tamin'ity LFI zany dia 68 milliards fotsiny ny budget ansenia entina ianatrehana ny fifidianana zay ho atao amin'ny herintaona raha fahitanay ny lalàna Andriamatoa sy ny lalam-panorenana dia misy fifidianana anankiroa tokony ho tanterahana amin'ny herintaona voalohany fifidianana filoham-pirenena ary faharoa ny fifidianana ben'ny tanàna rehefa jerentsika io 68 milliards io ampitahana tamin'ny budget an'ny municipal tamin'ny 2019 dia tamin'ny municipal 2019 dia 35 milliards municipal fotsiny dia 35 milliards ka mipetraka amin'ny fanontaniana Andriamatoa hoe tena hohajainareo amin'ny seni ve ny fanetaterahana ny calendrier électoral zay efa misoratra anatin'ny lalam-panorenana sy anatin'ny lalàna velona ndana makeny amin'ny deuxième arrondissement dia ny cinquième arrondissement hoana ny tsindry ataon'ny député amin'ny resaka fokotany il faut pas se voler la face ka hoe iteny indray ianareo hoe marina raha teny itoroko io zay fa mba manangato tongotry nareo hoe dia iteniteny foana fahatany ve olo jiaby io tsy fitiavana fanjakana ve ny itenenana zany tsy fitiavana ny falevantenany seni ve ny itenenana zany fa maninona nareo ny andro-poro fotsiny rehefa samy miara-miaina eto tsika mahalala ka farany dia ozy le resabola présidentielle tompoko au moins 160 milliards d'ariary non réactualisé zany anao satsy anao tsika lety motive nyty fitondrany ty manara-penitra zay tsy manaiky fifidianana au rabais monsieur le vice-président miaratsiny aza atao an'izany zany ve ny hevitra posakitsika amin'ny communication zay ananandreo re olona ny atao fa dia zay valiny eo zany dia tsika samytsika io mahitsy avokoa reny fanehoan-kevitra reny tao noho ny resaka fokotany tao noho ny resaka vola anatotosana fifidianana tao noho ny resaka fomba fiasa amin'ny fanisana ny fidy ary tao noho ny resaka ny amin'ny asan'ireo mpanisam-pifidy na ny agent électoraux io na ny CLRE tao noho ny resaka ny amin'ny hoe ahoana ampy sa tsy ampy fitaovana sy ny sisa fa ity tranga anankiray ity dia raisitsika ho zava-dehibe ao anatin'izao fandarina izao ny amin'ny vola ampiasain'ny seni fantatra mantsy ny teti-bola ho ampiasain'ny seni dia 5.7 milliards d'ariary 45 milliards d'ariary no amafisiny ny ministry ny toe-karena sy ny teti-bola izany vola ampiasain'ny seni izany fa saingeto dia tsy voafaritra ny amin'ny hoe raha io 45 milliards d'ariary io vola ampiasain'ny seni amin'ireo filana anatin'ny seni sy fampandehanan-draharaha fotsiny ihany ve sa vola zay tsy maintsy hanatanterahana fifidianana ny azo antoka aloha dia misy vola hanatanterahana fifidianana io saingy mifanontaniana mipetraka ampy sa tsy ampy io ary fifidianana inona no tanterahana amin'io 45 milliards d'ariary zay voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 324 io hoenotsika ny fanehoan-kevitry ny ministra zay tompona andraikitra misahana ny toe-karena sy ny teti-bola momba indrindra nyity vola natokana ho an'ny seni 324 ity
Hatreto aloha zany budget natokana ao amin'ny CNI ikarakarana fifidianana dia 45 milliards. Tsisy soratra aloha ny ao anatiny ao hoe ho anina élection inona fa vola ho anina élection fotsiny izany hoe mety foana na ho ampiasaina amina élection inona na élection inona. Na ny minisitra ary raha ny enotsika teo dia tsy afaka ny hamaritra akory ny aminy hoe mbola tsy voafaritra ny fifidianana ho tanterahana amin'io fa io aloha ny sorabola. Magaga sy mahavariana ihany zany satria raha ny lalam-panorenana dia efa ahafahana manorontsorotra melo ny aminy hoe hisy fifidianana tanterahana amin'ny taona 2024 ka rehefa miresaka fifidianana filoham-pirenena dia azo antoka ny fifidianana tsy maintsy hanomanam-bola dia ny fihodinana roa, fihodinana voalohany, fihodinana faharoa. Raha tsy hoe anga efa misy mieritreritra sady fa andresy any amin'ny fihodinana voalohany izy premier tour, zany dia endriky ny faminaniana ara-politika saingy sarotra no mana-profit izany. Sy ny hoe efa tokony fantatra melo fa hanatanteraka fifidianana communal ny taona 2024. Dikan'izany fifidianana telo zany no tanterahana amin'ny 2024. Fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany sy faharoa ary ny fifidianana communal izany. Ko magaga no nambara minisitra teo ny aminy hoe mbola tsy voafaritra ny amin'ny ampiasaina io teti-bolo ny amin'ny fifidianana ho avy. Ilay vola raha teo koa manify. De namaly izany ary nitondra izany fomba fijerin'izany raha teo koa ny filohan'ny voameram-pirenena maly io tena misahana amin'ny fifidianana Nanceny Andriamatoa Dama Retafa izany. Nambarany fa tena tsy ampy io teti-bolo io ary raha toa ka tsy misy ny teti-bolo etrehana ny fifidianana dia tsy afaka hanatanteraka fifidianana Nanceny. Hafahafa ihany izany fomba faneho-kevitra izany. Kanefa voatondro ny lalàna fa fifidianana no atao 2024. Fa na inona ve ny amin'ny mpanatanteraka manao an'io teti-bolo Nanceny 45 milliards d'ariary io? Hafahafa izany. Maninona no misy vola 300 milliards d'ariary halefa any amin'ny présidence ary maninona misy fampitombom-bola be miopapana any amin'ny communication, any amin'ny tourisme sy ny minina fa maninona ato amin'ny ANDB eritrehana ny fifandimbasim-pahefana ho avy eo amin'ny CENI vivim-bola nomena azy. Ny nanaovana ny refonte ny liste électorale teo aza dia efa sahirana ny CENI vao nahatafavoaka vola teo anivon'ny gouvernemanta. Manatsika ny amin'ny endrika fanahinina amin'ny vola ampiasain'ny CENI ity. Satria ny fanambarana nataon'ny filohan'ny CENI iny dia ohatry ny mampiomana melosady ny aminy hoe tsy afaka hiatrika fifidianana izahay raha toa ka tsy ampy ny vola. Hoenotsika anie zany dia hiverenantsika indray rehefa avy eo. Iny le teti-bola zany dia anaovana programme d'emploi dia hojerena eo le gapy hoe manahoana le gapy ao anatin'le izy. Mbola tsy miteny tsy havita fa alao anao programme d'emploi zahay. Eto aneo zany mbola tsy tena hoe élection présidentielle ve iny vola iny miaraka amin'ny communal tsy maintsy isy ifampiresahana amin'izany tsy maintsy isy ifanantonana amin'izany. Za moa miteny aminareo fa raha ohatra ka tsy avitanany fifidianana io izay aloha tsy hanao fifidianana dia raha zavatra tsy avitanany fifidianana moa inona ny fifidiananao ataona eo fa dia zay ezaka izahay zany tsy maintsy ifampiresaka amin'izay fitondram-panjakana raha hitanay le gapy hoe zao le gapy tokony ho fenona ao anatin'ny zavatra io ka raha tsy mitovy ny hevitra inona moa ny fifidiananao ataona io Ohatrany hoe tsisy zavatra tonga ho azy zany mampanabe ny any tsy ny gouvernemanta no hanaonao foana amin'ny teti-bolam-panjakana hiatrehana fifidianana ho avy eo. Mampanabe ny any zany fihetsika izany. Ary tsy ny filohan'ny CENI koa no hiteniteny foana ny amin'ny fampiasam-bola izay ilain'ny CENI ka izy no hiteny fa raha toa ka tsy ampy ny teti-bola iasana dia tsy afaka hiatrika fifidianana ny CENI. Tsara mampatsiahy fa tamin'ny fifidianana communal 2024 dia 40 miliara ariary no nampiasainy ny fitondram-panjakana. Nomena ny CENI zany hanatanterahana ny fifidianana. Tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo 2024 dia manodidina 80 miliara ariary ny vola zay nokirakirain'ny CENI. Raha tambatra zany ny filam-bola ara-pifidianana ho an'ny fifidianana filohan'ny repoblika sy ny fifidianana communal dia tsy latsaka ny 100 miliara d'ariary na 500 milliards FMG. Ity anefa 45 milliards d'ariary ny vola no manina ho an'ny CENI. Ity indray mbola tsy voafaritra ny amin'ireo hoe fampandehanan-jara samihafa sy ny amin'ireo vola filan'ny CENI sy ny amin'ny hanomanana fifidianana dia fifidianana inona ary no vita ao anatin'ity vivim-bola ity.
mampametra-panontaniana zany rehetrarehetra izany. Ny atsasa-bola zany mbola tsy fenao atsasany kory ny ary fa latsaka kely ity no mena seny ity. Arak'izany de misy ny finiavana tsy anatanteraka fifidianana raha izao fahitana ny fihetsiky ny fitondram-panjakana izao. Manamarina ve izany rehetrarehetra izany fa ny fitondram-panjakana mihitsy no malaina sy matahotra ny atrika ny fifidianana madio sy mangarara, raha mitaky sy mitradradratra ny hanatanterahana izany ary ametrahana ny paikady rehetrarehetra hiatrehana an'izany ny eo anivon'ny fanoherana. De mbola mafisitsika ihany ny any lalatokana ny fikaonany tom-pirenena hamahana zao olona rehetrarehetra zao, fa na ny filohan'ny seny aza de efa vakivavany amin'ny tsy afaka anatanteraka fifidianana raha tsy ampy ny vola eo an-tanana. Tsara ny rehetra mandinika fa zany aloha ny zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.